Indray ary faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray ry havana tratry ny ty anio ty anio fasivy amin'ny roapolo ny volana janoary efa mamarana ny volana sady tsika kely dia kely sisa dia hifarana ty volana janoary ty mandeha dia mandeha ny fotoana dia androantsika araka ny efa niteneniko hitoy ao anatina fampianarana izay mifandray amin'ny anankiray teo nefa sady azo lazaina hoe vaovao ihany koa fa vaovao fa mifampitohy mialohan'ny zavatra rehetra dia iangaviantsika izara amin'ireo namana, izara amin'ireo manodidina, izara amin'ny fianakaviana satria inona fa tena zavatra aso ny manodidina antsika indray no ifampiresantsika androany satria tsika androany dia resaka hoe ny vahaolana azo atao ivoahana ao anatin'ny olana mangeja, ao anatin'ny olana saribahana na le atsotsika hoe situation bloqué. Zay momban'izay no jerevantsika androany, momban'izay indray no ianarantsika androany satria ozy izy ateo hoe mamarana ny volana saditsika zao nandeha ny taona vaovao fa ny zavatra mahagaga dia misy olana tsy mivaha mihitsy, misy olana efa teo antaonany maro, misy koa nefa ny olana vao nitranga vaovao ny taona vaovao nefany vao nanomboka ny taona vaovao dia nanomboka ny diran-doza, nanomboka tafiditra ao anatina olana nandalo ady tena ady saribahana ary tena mampivadika atidoha, tena tsy tatsony mihitsy ny atao fa tena verevitra tanteraka. Reny zany le ataontsika hoe situation bloqué. Mety ho ara-bola le izy mety ho ara-pahasalamana, mety ara-tokantrano, mety resaka asa, mety olana eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny fiarahamonina be da be, mety zavatra be da be, mety olana anankiray fotsiny le izy fa tena goavana be ary lasa bloqué anao tanteraka. Le izy koa mety hoe olana maromaro hoe samy misy olana daholo na sady tokantrano, ny resaka asa, ny resaka vola lasa mitambatra ao dia vomenao tsy afametsika mihitsiny. Dia momban'izay no jerevantsika androany ahoana ny fomba ahafahantsika mivoaka ao anatin'ny karazana toe-javatra ohatran'ireny, ahoana ny fomba ahafahantsika mahita vahaolana ny amin'ny karazan-javatra ohatran'ireny. Momban'izay zany no hojerevantsika androany satria tsika teo dia nijery teo amin'ny fandarana teo aloha nijery hoe ohatry ny ahoana ireo karazana toetra sy toe-javatra manokatra varavarana ho an'ny satana, ho an'ny fanahy ratsy eo amin'ny fiainantsika dia mitohy ty fampianarana ity satria rehefa tafiditra ozy izy tsika ireo fanahy ratsy ireo tafiditra eo amin'ny fiainantsika dia izay no mahatonga ny fiainantsika lasa mikorotana ary rehefa tena mafimafy ny fanafiany dia lasa tahaka ny bloqué mihitsy ny olona anankiray na dia zanak'Andriamanitra ary izy indrindray dia tena hoe bloqué ary manomboka verevitra tsy hitantsony izy atao. Izay mahatonga hoe tena hoe teren'ny mpanahy androany dia ifampizara amintsika indray ny hoe ohatry ny ahoana ny vahaolana tokony atao hiatrehana amin'ny toe-javatra tahaka an'ireny satria rehefa ao amin'i Jesosy tsika ry havana dia tsisy an'izany hoe tsisy vahaolana mihitsy zany, tsisy an'izany hoe misy zavatra tsy hain'i Jesosy, hain'i Jesosy ny zavatra rehetra, ny maty ary mitsangana fa zao mila jerevantsika ohatry ny ahoana ny fomba hidirantsika ao anatiny le vahaolana avy amin'Andriamanitra. Mialohan'ny ivavahantsika dia angatahako hoe zarao raha azonao atao dia zarao amin'ny hafa manana fotoana kely monjy ahafahantsika mizara ny fandarana amin'izao fotoana izao ny amin'ireo manodidina antsika ilaina hoe tsapanao hoe tokony anaraka ny fandaharana dia zarao amin'ny olona manodidina, zarao amin'ny fianakaviana, zarao amin'ireny karazana groupe misy anao ireny koa be da be ny olona ao anatina olana ao amin'izao fotoana izao, be da be ny olona miaina ao anatina blocage tena verevitra tsy hitantsony izay atao. Zarao arak'izay azonao atao ny fandaharana mba tena hoe
ahita voninaitr'Andriamanitra reny olona reny. Ary indrindraindrindra koa mba hoe tena hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao manohana ny fanaparitahana ny filazantsara, manohana ny asan'Andriamanitra, manitatra ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaparitahana ny asa fanafana tahaka izao de mino fa tena hoe vonany anao an'izany ianao. Fotoana fohy de fohy fotsiny anaovantsika an'izay de aorianan'izay tsika tonga de hivavaka avy hatrany manararoatra ihany koa tsika satria teo zao de lestage tao anatin'ny fotoana maromaro fotoana matetitetika de angatahana amin'ny tompo mba hoe lamina tsara ny fandaharantsika mba ho vita tanteraka hatramin'ny farany. Zay no ela fa hivavaka amin'izay tsika, hivavaka tsika ny amin'ny fotoana mivavaka tsika hitondram-bavaka ny amin'ny fotoana ny amin'ny fitaovana mangataka fitarihan'ny fanamasina tsika andamina ny zavatra rehetra. Zay no ela fa hiara hivavaka tsika, hiara hivavaka tsika hanombohantsika ny fandaharana. Raha eo misaotra anao indray zay satria lehibe tokoa tompo ny fitiavanao mbola nanandrevinay fotoana androany ahafahanay mifampizara mifampianatra eto amin'ity fandaharana ity. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitantananao sy ny fitarihanao satria araka ny fampiresanay teo de hoe efa marana ny volana janoary sady zay andro vitsomonja sisa. Misaotra tompo ny fitantananao, misaotra ny fambombanao sy ny fiarovanao, ny fahasoavanao sy ny famindramponao tsy landritra tompo mbola matoy izao anay, mbola nananay indray fotoana amin'izao anio zao ahafanay mifampizara, ahafanay mifampahery, ahafanay mifampivavaka, ahafanay manohy fahalalana eo anatrehanao indray. Androany tompo mangatak'izay ny famindramponao, ninina hevitra mampisaraka anay aminao, mangatak'izay Jesosy ninina helokay, ninina falemenay, ninina Jesosy reo karazana fampetipetena na hevitra mampisaraka anay aminao, ninina ny teoposy teopana rehetra manohitohitra anao, manaka anay tsy ahita ny alehibe ny fitiavanao, voninahitry fiainanay, mamindrafo aminay anao androany. Mamindrafo Jesosy ninina fahotany olona manodidina anay, ninina mampisaringoringotra anay ny any amin'ny elo, tsy ahafanay matsapa fanatrehanao. Fa androany tompo diovy amin'ny ranao indray zay, diovy amin'ny ranao ny fahadisoanay rehetra. Mety misy teny tsy tsaroana, mety miota tsy tadidy intsony, mamindrafo Jesosy ny amin'ny teniteny foana, ny amin'ny fomba mampanao rehetra sy ahafahafavaly manameloka anay, mamindrafo aminay ianao, mamindrafo tompo ninina fahotana nataonay teo anatrehanao satria taminao de taminao ihany nanotanay de androany ao ka ny ranao Jesosy mbola anadio anay indray, anadio ny tsirairay avy indray, anafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Aoka ny ranao anadio ny toerana ny tokantrano misy anay tsirairay avy koa amin'izao fotoana izao. Aoka ny ranao anadio ny fitaovana izay ahafanay miasa sy mampita an'izao fandaharana izao. Aoka ny ranao Jesosy hanenika ny toerana misy anay de niositra ao fanamasina hiasa ty anatinay indray. Ianao Andriamanitra ny anadio anay, anamasina anay ary ampitoetra ty anatinay fanamasinao, niositra ao hiasa feo, niositra ao hiasa fitaovana rehetra, niositra ao hikasika anay tsirairay avy, hikasika ny fony olona tsirairay avy ianao, anazava ny saina indray ianao amin'ity alina ty. De tario zay fanamasina androany. Aoka mba eo ambany fanapahanao indray zavatra rehetra, mba tsy teny hoa fa tena hoe ianao no ampiteny arak'izay tianao, ataovy izay tianao Jesosy androany satria fantatray fa hevitray hitondra fiadanana mandrakariva ho anay izany. De sokafo ny sofina sy ny fony tsirairay avy koa androany tompo, andraisanay fahalalana indray satria rehefa fantatray ny marina de marina manafaka anay tsy handevo. Ka de misandrata indray ianao Jesosy malala ao anatin'izao fandarana izao. Amen. Zay ny vavaka fohy izay nataontsika. Araka ny teneniko teo de androany sika hijery ny amin'ireo hoe inona ny vahaolana azo atao rehefa
inona vahaolana azo atao ahafana mivoaka ao anatin'ireny hoe olana mangeja, olana saribahana na hoe situation bloqué reny. Ny reo hoe ny olana mangeja ozy izy teo a mety olana anankiray, mety olana anankiray goavana le izy, mety olana maromaro mitambatra de tena mangejanao. Zany hoe matetika rehefa le olana maromaro mitambatra izy de ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha mivoaka amin'ny olona fana anankiray a de lasa izy mandeha any tany foana mirenireny eo de aveo izy miverina hoe verina any amin'ny tranoko a de mitondra namana fito hafa. Le namana fito hafa zany hoe karazana problème fito hafa de ozy izy ny ten'Andriamanitra ny hafaran'le ozy izy de ratsy nohony teo. Misy karazana fanafiana ohatr'izany zany hoe nisy varavarana nisokatra na fandro fanareo a niditra. Zay le fampianarana antsika teo aloha, zany hoe mifampitohy reto fampianarana reto. Ny reo karazana varavarana sokatra de vokatry ny fahotana. Ohatra hoe nandainga zao, nisy olana ianao nisy problème kely ianao de mba elanao amin'iny de nandainga ianao, ny lainga nefany dia méthode satanique. Any satana ny lainga de voly no ray ny lainga, tsy an'Andriamanitra. Ka raha ianao zanak'Andriamanitra de nampiasa ny fomba ny satana ianao, nindrana ny méthode zany ianao nampiasa de zao tadidio fa manokatra varavarana ho azy tsika ao anatin'izay. Lasa manana droit d'auteur amintsika satana de eo lasa tafiditra reo karazana fanaratsy eo amin'ny fiainantsika, tsy maintsy mandonitrosatsika eo anatrehantsika. Zany hoe misy karazana zavatra ohatr'izany zany a manokatra varavarana mahatonga an'ireo hoe olana eo amin'ny fiainantsika reo. Fampatsevana fohy zany a raha ohatra ka hoe androany ianao vao naraka ny fandaharana, fa ny tsaratsara koa de mijery ny fandaharana zay mitondra ny lohahevitra hoe reo karazana toetra sy toe-javatra manokatra varavarana ho an'ny satana mba ho azonao kokoa ny tohy ny fampianarana zany. Mijery an'ity resaka olana ty vetivety fa tsika miditra ao anatin'ny fomba mahana azy rehefa aveo. Misy koa ny karazana olana zay hoe avelan'Andriamanitra mihitsy hitranga eo amintsika. Fa zao fotsiny tiako marihana hoe ny olana zay avelan'Andriamanitra mitranga eo amintsika, raha olana avy amin'Andriamanitra le izy de fizahan-toetra ny finoantsika. Hoe atraiza ny fatokiana ao an'Andriamanitra, atraiza no ifikiranao amin'Andriamanitra, ifikiranao amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra zany rehefa mametraka olana eo amintsika, mamela olana hitranga eo amin'ny fiainantsika de olana entin'Andriamanitra izahana ny finoantsika irery ihany. Jerevo tsara fotr'izay foana ny zavatra mitranga tao anaty baiboly. Ohatra hoe i Abraham netiny hoe ahatolory Isaka ho atao fanatitra ho de nandrasany mihitsy hatramin'izy andeha hamono an'le zaza mianty zay vao hoe avelao. Ohatr'izay foana zany Andriamanitra fizahan-toetra ny finoana no apetrak'Andriamanitra eo amintsika. Fa ity marihako hoe misy karazana olana makony tsy ohatr'izay ny zavatra mitranga. Fa ny tiako tenenanao de marina foana ny ten'Andriamanitra hoe tsy sitrak'Andriamanitra ny ampalahelo na ampahory ny zanak'olombelona. Ka eto zany de manambara aloha hoe misy karazana olana zay tsy mitovy mihitsiny. Raha avy amin'Andriamanitra ny zavatra anankiray de fizahan-toetra zay. Olana entina mizaha toetra ny finoantsika. Fa ny ahafantaranao hoe asana fanaratsy ny olana mahazo anao, mety ho asana famisaviana, mety zavatra maro antony fa asana fanaratsy de zao io olana io mitondra fakiviana, tena mitondra fakiviana, tena mandreraka ny ara-pananao le izy, mitondra fakiviana, mitady mitondra anao amin'ny famoizam-po tanteraka ary mahatonga anao hifanalavitra anao amin'Andriamanitra zay mifanohitra amin'le anankiray. Satria le raha Andriamanitra no mametraka izy aminao iny zavatra iny ohatra vao hoe mampietaetana anao te hitady an'Andriamanitra, mahatonga anao hifanakaiky kokoa amin'Andriamanitra, mahatonga anao hitady an'Andriamanitra foana. Zay zany aloha tonga de lazaiko mialoha hoe zay no ahafantarantsika anazy hoe avy amin'Andriamanitra ty de fizahan-toetra ny finoako, na hoe tena asana fanaratsy ty fa tonga de manavesatra anao le izy, tonga de mandreraka anao le izy, tonga de manakivy anao le izy ary lasa mitady animba ny fiainam-pananao sy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Raha jerevantsika nefa ny
ny hoe ohatrany ahoana ny programan'andriamanitra atrany amin'ny boalohany ry havana andriamanitra dia niteny mihitsy hoe miabetsa ao amin'ny genesisy toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo andriamanitra rehefa vita ny daholo ny zavatra rehetra dia nanamboatra ny olombelona izy dia nitsodrano izy nitsodrany olona izy dia nyteny hoe miabetsa sy miamaroa sy miabetsa ozy izy dia ka ary mameno ny tany ka mampanompo azy zany hoe ny tany zany nataon'andriamanitra anompo atsika olombelona zany hoe tsika zany no lasa midomine ny tany dia toy izany hoe manjaka mihaza ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany jerevo tsara nge andriamanitra tena hoe zavatra tsara atrany am-boalohany ary tsy niova satria ozy izy hoe za manana ny hevitra everako anareo hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza tonga indray jesosy dia niteny hoe za tonga ozy izy ny mpangalatra ozy izy tsy ho avy raha tsy androba sy andringana ary amono fa za ho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny betabe jereo fa tsy miova mihitsy ny programan'andriamanitra ho asy ho anao dikan'izany raha jerena tsotra zany reto karazana olana reto dia tsy avy amin'andriamanitra reto karazana zava-misy reto zany dia noho ny varavarana zay nisokatra na fahasatany nidra teo amin'ny fiainantsika noho itsika zay nitrosa tamin'ny satana nao ny fomba ny zao tontolo zao nanao ny fomba ny mpanompon'ny satana nampiasany metode nandainga ny jangajanga titikely ny soloky tsy fantatra tsony fa rehefa nanao ny fomba fanaony ianao dia lasa anana ny droit d'auteur ianao dia lasa miditra ao aminao izy dia nefa n'izy tsy tonga raha tsy androba sy andringana ary amono zay no matetika antony mahatonga ny olona hoe tonga ao anatina situation bloqué anankiray ahoana raha fomba ivoahana ao anatin'io zay zao ny tena manahirana atsika satria be da be nareo miresaka amiko amin'ny MP be da be mandefa message hoe za misy olana ohatra zao misy olana sady misy olana tokantrano misy olana amin'ny asa misy olana ny arabola bloqué tanteraka be da be ny olona tena miaina ao anatina ankiviana ary matsapa hoe bloqué tsy afaka tsy tantsony zay atao ao anatina ankiviana ao anatina famoiza-po androany dia ozy izy mantsy anao hoe raha ohatra ka mety anao dia tena hoe enoy dia araho nge zao fampianarana zao fa hijory fahavolombelona ianao hoe tena manafaka tokoa jesosy satria ozy izy niteny hoe raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa isika dia lasa aloha misy manoratra fa tsy hitako mba tiako hita ihany indraindray sao dia misy dia zao ny voalohany indrindra aloha dia zao ny voalohany indrindra tokony atao rehefa misy zavatra tahaka izany aloha dia zao mila manaiky ny elokotsikitsika mila miaikelikotsika voalohany indrindra ozy izy ny ten'andriamanitra hoe zay manafina ny fahotany sy ambinina fa zay mitsotra ka mafoy mahazo famindrampo voalohany indrindra aloha zany ao anatina situation na ry aza miza tena miteny anao aza miandro bloqué aza miandro ihany fa vo manombonomboka hitanao hoe mavesabesatra tsy mahazo aina ianao mila miaikeloka ianao mila mifontsika mila mibebaka mila miaiky fahotantsika io zany ianao tsy miteny tsony hoe ka izy anena nao an'izao ka zao kosa ny zafady aza manamarintena tsony fa ekeo ny elikao ozy izy ny ten'andriamanitra hoe ekeo ny elikao ry Israely ekeo ny elikao andriamanitra ane tena miteny any amin'ny salamy 7:7 rehafana hoe izy mahatsiaro fa vofoka sika olombelona mandalo tahaka ny ahitra fantany ange zany fa itsika mila manaiky mila manana fanetretena manaiky hoe tsy netiny nataoko zay ny tediavin'andriamanitra zay fotsiny ny tediavin'andriamanitra amintsika dia mamela atsika izy avy eo mila fantaritsika hoe taiza ny fototry ny olana taiza ho aiza ny nahalavo atsika na tonga n'io olana io jerevo fa ndraindray io raha ndraindray io afeny devoly ndraindray ataony tsy tadidinao mihitsy ny hoe taizany fa mivavay ianao angatao fanamasina dia jereo fa misy karazana nofo miverimberina foana
reny nofo miverimberina reny fony zavatra reny ao anatin'io Andriamanitra no afaka mirevelenao hoe inona le antony taizany ny etombohan'le olanao fa raha vao tsy fantatrao ny etombohan'le izy dia somary sahirana ianao mamana azy tahaka an'le tamin'ny androny Eli mpaminany tonga le zanaka ny mpaminany sasany ny antso azy hoe latsaka tany anaty rano le lela-pamaky dia rehefa tonga izy amahan'le olana dia nanontany hoe taizany nahalatsahany tsy maintsy jerevanao zany hoe taizany nahalatsahanao taizany ianao ny lavo inona ny olana inona no nanokatra varavarana ho an'ny fahavalo dia eo ianao manomboka mifonany amin'ireo karazana hoe inona ny fanapahan-kevitra diso ny raisinao mety inona ny teniteny foana inona ny nety zavatra tsy nety inona ny tsirary inona ny fihetsika diso tsy fantatro fa fantaro le izy dia tena ekeo dia manomboka ifonay eo anaty an'Andriamanitra tena ifonana amin'ny fo le izy tsy amin'ny fombafomba le izy satria izy Andriamanitra hoe miverena amiko dia mba hiverina aminareo koa zany hoe mila tsika miverina amin'ny fotsiny Andriamanitra tsika manao dingana anankiray tatio fa tsika manao dingana iray Andriamanitra manao dingana folo eo fiainantsika fa tsika mila manaiky ny fahadisotsika zay zany voalohany dia ny faharoa dia zao mila miantso avo amin'Andriamanitra tsika mila manao antso avo amin'Andriamanitra tena mikikika tahaka an'ireny fararen'olona ho teraka reny ozy izy ny ten'Andriamanitra tena mila mikikika mila manao antso avo fa tsy hoe sasany efa ny olana efa mandifotra mbola eo ambody tele izy eo amina jeu izy amin'ny telefona izy ianao mihitsy no mila mitady an'Andriamanitra hoe ka tsaho amin'ny fonao rehetra Andriamanitra ilaina ny miantso mpanompon'Andriamanitra nisy olona moa niresaka tamiko androany hoe zao ozy izy rehefa manolo dia za mihitsy aloha ny miezaka miresaka amin'Andriamanitra tena zay mihitsy nyle izy tena ianao mihitsy no miresaka amin'Andriamanitra tena tedavo Andriamanitra miantso ianao mikikika ianao le mikikika tsy voatery hoe mitabataba fa mikikika ianao any anaty fonao any jereo zao raha me ohatra ao anaty baiboly Iana reny Samuel satria izy momba tsy niteraka izy nefa nitiany vadiny dia hipenina rahavavy niteraka dia manao tsinitsinina azy dia naratra ny fony any ary dia tena nangataka izy tany an-tranon'Andriamanitra izy dia tena hoe nitomany izy nivavaka izy nangataka dia ely mpisorona ary tena nita azy dia hoe mamidivay ve ianao ohatra zao vao maraina ve ianao dia mamidivay aty tsy mamo ny dovay izy fa mamo ny alahelo izy mikika ny ao anatiny tena mikika mafy ny ao anatiny miantso an'Andriamanitra le Andriamanitra mpamonjy azy iza zany tena miteny aminao io fomba fikikika io tena mikikika ary ianao tena mampiseho mihitsy hoe resy lahatra ny ao anatinao tanteraka hoe tsisy afa-tsy Andriamanitra tsisy afa-tsy anao Jesosy no mavanty tsisy ninina azoko atao ntsony fa raha ianao mbola mieritreritra hoe dadatoanay minisitra ianao mbola mieritreritra hoe mamanay manambola fa Jesosy hivavaka mba kasio fo mamanay eo ianao fa tsisy an'izany eo ianao fa io olona io mihitsy mivomay mivadika dia aveo ianao kivy ianao dia izy fanantenana satria hidy daholo ny varavarana rehetra reo manodidinareo rehefa tsy avy amin'Andriamanitra rehefa olana fa za miteny ianao tena oka ianao kikika iantso an'Andriamanitra zany le nataony Jona ny rehefa nanao filokana ny tany anatin'ny sambo izay nitondra azy dia nitsotra izy hoe tena zany antony mahatonga ny problème ty fa atsipazo natahotra ihany ny olona fa izy niteny mihitsy atsipazo satria izy zany eritreritra hoe aleony mihitsy ho faty toy izay ianao an'le asan'Andriamanitra dia maty tokoa izy efa nampianariko antsika teto ny amin'ny tsy ambaratelo fahafatesana maty tokoa Jona fa any anatin'ny fiainatsita izy vakio Jona toko faharoa fa any anatin'ny fiainatsita izy any anatin'ny lalina izy any amin'ny fiainatsita izy efa maty izy zany dia tonga any amin'ny fiainatsita ny fanahy eo izy vao matsapa hoe naneniny fa iloza be miandry anazy any amin'ny fiainatsita rehefa maty tsy lera ozy izy ny tenin'ny olona rehefa maty tsy lera ianao mbola tsy tapitra akory ny andronao dia maty ianao dia any amin'ny fiainatsita any amin'ny mbola tontolony maizinana misy ianao any anatin'ny aizina any anatin'ny lalina izy niantso an'Andriamanitra izy zany nataony Jona nampiakarin'Andriamanitra avy any ny trondro batana azy
mitondra azy tany Ninive. Tadidio fa Andriamanitra ry havana tsy mandainy izany raha miteny hoe antsoy aho dia vovaliako ianao. Dia aneoko zava-mahagaga sarim-pantarina izay tsy fantatra. Fa mba ahafahanao miantso an'Andriamanitra dia mila manadio tena aloha tsika, mila manadio ny fotsika tsika, mila mihakeloko atsika. Dia miantso an'Andriamanitra, tena miantso ary Andriamanitra. Tena eritrereto ohatrany hoe tsisy vahaolana intsony, tsisy n'inona azo atao intsony, tsy manana n'izan'izany tenaina intsony ianao afa-tsy Andriamanitra. Ary izany no tena tsapako hoe mahasarotra rehefa mandray olona izay na mifanerasera amin'olona dia olona miaina ao anatina aretina. Fa moramora kokoa ny olona mahantra satria izy tena mahantra. Kansera ny aretina mahantra, tsy manana volia tsaboana izany izy. Moramora aminy kokoa mifikitra amin'i Jesosy dia moramora aminy mihitsy ny mandray fanasitana. Noho le olona hoe manan-karena, manam-bola be, dia izy mbola mieritreritra hoe tady moyen, izy mieritreritra hoe andeha hanao évacuation sanitaire arisy. Fa izany tena ianao, mila fanetretena manatona an'Andriamanitra. Mila manaiky tsika hoe izy ny lehibe, izy ny manapaka amin'izao rehetrarehetra izao, tsisy zavatra tsy hainy atao izany. Foany mihitsy ny ao anatin'ny sainao, ny amin'izay rehetra mety vahaolana eritreretanao, foany. Fa tena hoe manatona an'Andriamanitra ianao, mikikika, mitadiava an'Andriamanitra ianao. Satria izy miteny hoe raha tadiavinareo aho izy raha ho hitanareo, raha katsanareo fonao rehetra dia ho hitanareo. Tena hoe ho hitanareo tokoa izy raha katsanareo fonareo rehetra. Mila tena fonao ianao mitady an'Andriamanitra. Mila miditra any anatina vavaka tena matanjaka ianao, mandra-pahitanao ny tavan'Andriamanitra, manamaso tena. Jereo tsara fa nisy fotoana ny mpianatra nefa niaraka tamin'i Jesosy teny foana, dia nisy karazana aretina nivavahan'ny mpianatra fa tsy afaka. Dia gaga ry zareo fa vao tonga nefa Jesosy nanao an'izy dia afaka. Dia nanontany hoe fa maninona izay no nanao an'iny tsy nety, fa rehefa ianao dia nety. Dia hozy izy Jesosy hoe iny karazana iny hozy izy dia tsy afaka raha tsy amin'ny vavaka sy fifadikanana. Jereo fa sao dia mila vavaka sy fifadikanana ianao. Mila manovoery ianao. Ny vavaka fifadikanana tsy hoe famahana olana, fa ny vavaka sy fifadikanana dia fampitomboanao hery, ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, fanovozana hery. Raha fehezina izany dia tena hoe katsao ny tavan'Andriamanitra, ataovy izay ahitanao an'Andriamanitra. Rehefa ao anatin'io vavaka matanjaka io ianao, ao anatin'io fitadiavana ny tavan'Andriamanitra io ianao amin'io tao anatin'ilay aizina iny, ao anatin'ny fangiry firiana, ao anatin'ny fahaverezan-kevitra. Fa rehefa mitohy io fiainam-bavaka ao io, dia jereo fa manomboka misy faza, manomboka mahita mazava izany ianao, manomboka mahita mangirana ianao. Rehefa vita ny vavaka asina, eo ianao manomboka misy tolotsaina tonga, zavatra tsy nieritreretinao mihitsy. Misy mazava ny anatin'ny sainao any, misy mazava any, misy zavatra manomboka mazava ny anatin'ny sainao, mitarika anao. Ny ahafantaranao hoe avy amin'Andriamanitra ny vahaolana anankiray sy ny tolotsaina anankiray dia izao. Izy me mazava io ianao mandray anazy, fa saingy izao koa misy fitsaharana be ato anatinao ato. Misy fitsaharana be ianao mandray an'ilay izy, lasa misy fitsaharana ianao, manomboka misy fifaliana ny anatinao any. Tena lasa mientenitra hoe ay tena izay tokoa, misaotra Jesosy fa tena izay mihitsy, tena izay mihitsy. Lasa mientanentana ianao, lasa faly ianao, lasa tonga dia courage be izany ianao. Iny le kitany fitarik'andro maraina. Tsy mbola maraina ny andro, tsy mbola maraina ny andro, tsy mbola mivany olanao, fa iny zavatra iny manomboka misy manazava ny anatinao. Jereo tsara ihana, tsy mbola hoe nody tany an-trano izy, mbola tsy niray tamin'ny vatany izy, mbola tsy bevoka izy, fa izy tao anatin'io vavaka ao an-dranomaso tany amin'ny tempolin'Andriamanitra eo. Dia hozy izy ely hoe mandehana hozy izy, fa azo ny zavatra nangatanao ianao. Fa vao niteny an'izany, vao namotsitra teny faminaniana ny mpanompon'Andriamanitra,
tonga dia natsiaro maivana izy, tonga dia natsiaro afaka izy, tonga dia falifaly sy ny rava izy, ary tena tenen'ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe tsy nalahelo tarentsony izy. Ao amin'ny Samuela voalohany, toko voalohany andininy any amin'ny andininy tsy tadidiko fa Samuela voalohany toko voalohany any misy an'izay tantara izay. Tsy nalahelo tarentsony izy hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Satria maninona? Nahazo révélation izy, nahazo teny faminaniana izy. Aza manaiky ianao mivavaka mitsahatra mandra-pahitanao anio. Io karazana zavatra kely, ary ty dia tena teneniko a, matetika ny vahaolana avy amin'Andriamanitra dia ohatrany hoe zavatra kely, zavatra bitika. Fa zao ny fanekenao an'iny, ny fanaovanao an'iny, Andriamanitra manao an'itony. Ohatr'izany zao ny amana boka. Nanana olana izy dia nandeha dia nitady ny mpanompon'Andriamanitra izy, dia tonga tany izy dia natsiaro voelikilika hoe tsy niraisy ny Eli mpaminany akory, fa hoe andalina tonga dia any amin'ny ony Jordana. Ohatrany hoe zavatra kely ohatrany tsy dia misy dikany ohatr'izany. Fa zao rehefa katoavanao iny, rehefa inonao iny, dia miasa ao anatin'iny Andriamanitra. Ianao manao ny anjaranao dia Andriamanitra manao ny ambiny. Iny a verina amin'ny resaka révélation. Io zavatra io a, eo ny manomboka atsapana hoe anomboka hivany olanao. Eo ny manomboka mitsimoka fanantenana ao anatinao satria lasa misy fifaliana tsy hailazaina zany ao anatinao. Ndraindray izy tena olana tena grave be a, fa gaga ianao fa manomboka misy fifaliana be ao anatinao ao, izay tsisy ifandraisany amin'ny zava-misy mihitsiny. Tsy hoe efa nisy olona na mahaolana na hoe efa mivaly olana, fa gaga ianao. Tsy hitako hoe ohatry ny ahoana ny anazavako anareo an'ity a, fa hitantarako zavatra iray nareo. Fijoroana vavolombelona ny ainanay ty zavatra ty. Ampahafantariko anareo hoe ohatry ny ahoana le fahatsapana fifaliana ao anatinao. Tamin'izay fotoana izay ny vadiko narary mafy. Narary mafy izy ary efa nitsindrona morphine izy 3 semaines talohan'io. Dia efa hoe tsy maintsy hoe évacuena any ivelany. Dia raha ny olona mijery azy sy ny olona mamangy anay a, dia ohatran'ireny hoe olona mamangy olona manam-pahoriana ireny. Fa rehefa tonga ao aminay ry zareo dia gaga satria zahay dia mandefa hira fiterana. Zay tena hoe fa tao anatina vavaka, ary efa nazo révélation dia zany teny hoe na andeha ary ianao dia andehanao torista ny andehananao any ivelany, fa tsy hitsabo tena zany. Ny teny an'izany foana ny teny an'izany, ary voninahitra ho an'Andriamanitra. Fa raha 20 décembre izy niala teto, janvier février izy efa mitsangatsangana any amin'ireny toerana fanaovana ski ireny. Nefa metastase, ary zany tena hoe saika tsy ho raisin'ny zareo intsony ary raha tarakelany nahatongavany tany. Zay ao anatin'izany aretina izany a, fa tena misy fifaliana, misy fiadanam-po, misy fitsarana tato anatiko. Ary ny fomba nandehanany ary dia tena fomba mahagaga tsy takatry ny saina. Fa raha le olona mieritreritra hoe 70 000 € ny vola tsy maintsy nitakina no foronina tao anatin'iny herinandro iny. Fa olona tsy eritreretinao, tsy ampozinao no nikasihan'ny tompo dia niantso anay hoe mandehana fefa nalohanay ny vola, zay no migarantira ny fandehanana. Zany hoe mbola tsy fantatray zany, mbola tsy tsapanay zany vahaolana rehetra zany, mbola tsy fantatray akory hoe ho sitrana sina izy, fa taty anatinay dia natoko fotsiny. Satria tamin'izay ny teny azoko ary izay no hidirako ao anatin'ity faha-efatra ity hoe tenin'Andriamanitra, misy révélation azonao eo, misy tenin'Andriamanitra azonao, misy verset mahakasika an'io situationao io, tonga tampoka ao andohanao. Na misy mpanompon'Andriamanitra miteny ary tsapanao mihitsy hoe tena za mihitsy nikasihan'izany, na misy tolotsaina tonga ao anatinao, ifikiro ireny. Fa tamin'io fotoan'io ny teny azoko dia zao, le taola maina mitsangatsangana. Hoe moa ve mbola afaka mitsangana reto taola maina reto. Tonga dia hozy izy hoe taola maina ary afaka mitsangana, maika fa taolana lanin'ny cancer satria ny taolan-damosina efa lanin'ny cancer tanteraka.
mianankitelo teo tonga de zay foana fikiriko ary de tonga de nanomboka nisy fifaliana zay tao voalohany zay na otrany hoe natao ohatrohatry ny olona rehetra ihany fa tonga de nisy fitsarana fiadana-po zay ny zavatra tiako azavainanao rehefa manomboka mandray an'izay ianao ao anatinao le mivavaka iny ao anatin'ny anao le tena hoe mikikika miantso an'Andriamanitra iny manomboka mandray an'izay ianao de za miteny anao mifalia am'izay ianao manomboka misy fifaliana tonga any anatinao ny olona manodidina anao mety tsy faly ny olona manodidina anao mety mbola miasa saina fa mifalia ao anatin'ny tompo ianao na de tsy ho voatery ho ataonao hitan'ireo olona reo ary satria mety manafitoy anazy satria ny ainako zany le olona tsy matakatra ny zavatra ny ainako de lasa ohatrany hoe hafa fijerin'le olona anazy fa za miteny anao io fifaliana avy amin'ny Jehova io no manomboka mirestaurer anao io fifaliana avy amin'ny Jehova io manomboka manokatra lalana eo amin'ny fiainanao io manomboka manokatra vahaolana eo anao jerevo tsara nge Eli nge tamin'izany nivavaka ndray izy hoe mba hilatsaka ny orana fa naharitra mivavaka izy ary raha le poziny tenenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra de ohatrany manahirana mihitsy hoe ny akohaka de ny tongony ny lohany nataony anelanelan'ny lohalika tsy haiko tsara le poziny fa tena hoe nivavaka izy de nanao indray mandeha nijery lanitra izy tsisy fa nanao indray fandroany de nataony foana fampitony vo nisy raha hoana kely tahaka amin'ny felantanana iny le kitany fitarikandro maray iny le tiako ho tsapanao rehefa ao anatin'ny olana azavela tazomy amin'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa tazominao iny fa vo nisy raha hoana kely tahaka ny felantanana tonga de niteny izy hoe andany teneny aba mpanjaka fa ho avy ny orana hitanao rehefa mahazo tenin'Andriamanitra ianao tazomy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany 1:7 de tena miteny mihitsy hoe fiarovana mafy atsika ny tenin'ny faminaniana ozy izy hoe ary manana ny teny faminaniana atao mafiorina kokoa isika koa raha mandinika izany ianareo dia manao ny tsara fa toy ny jiro izay mahazava ao amin'ny fitoerana maizina izay mandra-pahazavan'ny andro ka miposaka ao amin'ny miposaka tahaka ny fitarikandro posaka tahaka ny fitarikandro hitanareo le kitana fitarikandro maraina mbola tsy maraina ny andro mbola tsy maraina ny andro no miposaky ny mipotry ny kitaniny fa iny kitaniny no manambara fa efa hanomboka maraina ny andro ozy izy nirandrija rasolondehibe hoe ny aispito no manambara fefa manakaiky ny fahazavana fa presizeko le izy hoe io fitarikandro maraina io ao anatin'ny aispito io ianao ao anatin'ny problème io ny olanao mbola tsy mivo fa ianao mikikika miantso an' Jehova de manomboka misy fitarikandro misy fahazavana mazava ny anatin'ny sainao de ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ity Petera faharoa toko voalohany 1:7 ty hoe ary manana ny teny faminaniana ary manana ny teny faminaniana atao mafiorina kokoa isika koa raha mandinika an'izany ozy izy ianareo de manao ny tsara misy teny faminaniana manomboka azinao misy verset tonga tampoka ao anatinao fa iny tonga de mitondra fifaliana fitsaranao anao tazomy iny kolokolo iny fikiromafy iny Andriamanitra ny miteny hoe raha manam-pinoana na de tahaka voatsinafy ary nareo izy de miteny amin'ny tendrombohitra reo mifindra de mifindra io le karazana finoana amboly iorina hovolenao aminao am'izay rehefa manomboka mahazo tenin'Andriamanitra ianao ifikirinao ny teny faminaniana manomboka manana hery am'izay ianao jerevo tsara fa io fifaliana io fifaliana sy fitsarana fiadanam-po azonao ianao mbola ao anatin'ny ady io ho restauré ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainanao izy aty eo jerevo tsara fa ao amin'ny Hebreo toko 1:12 de miteny mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe avy amin'ny anankiray tony maty ozy izy no ny avin'ny maro
toy ny kitana eny amin'ny lanitra. Miteny ny Abrahama izy eo, jerevo tsara nge tantarany Abrahama, olona efa Sara efa nitsaratra tamin'ny fomba-behivavy. Abrahama efa 100 taona, mba eritreretana hoe zany lehilahy 100 taona, inona ntsony ny fanantenana. Dia izay nataony ten'Andriamanitra atao amin'ny Hebreo 1:12 ty hoe avy amin'ny anankiray toy ny efa maty, zany hoe toy ny efa maty Abrahama, fa saingy sao nazo an'le teny fikasana izy, nanana fifaliana izy, iny lasa ny rajeunir anazy indray. Dia niteraka izy, tsy hoe Isaka ihany naterana, tsy ny zanak'izy Sara ihany naterana, fa rehefa maty Sara rehefa avy eo nanambady anketora indray izy, mbola niteraka henina izy rehefa avy eo. Jerevo tsara, lasa nisy zavatra niavao tany anatin'ny tany. Io fifalian'Andriamanitra io manavao ny zavatra any anatinao. Raha ao anatin'ny aretina ianao dia jerevo tsara fa io lasa manavao. Io mahatonga an'le olona lasa tonga dia ohatrany hoe sitrana tampoka, misy zavatra raisiny tampoka, na dia olona sur fauteuil roulant raha izy fa misy révélation azony, misy teny tonga, misy hery milatsaka, misy fifaliana, tonga dia manentana anazy tampoka zany, tonga dia mitsangana izy, tonga dia sitrana izy. Ary be tabeliny ka na zavatra ohatr'izany. Mila kolokoloinao io, mila fikirinao io, fa za miteny anao, ao anatiny io manomboka hiditra ny vahaolana eo anao. Mino fa raharanao reo etapy reo, dia misy vahaolana reo karazana olana izay mangejanao. Fa tandremo tsara ny varavarana misokatra, tandremo tsara ny toe-po sy ny toe-panao anatin'ireo rehetrarehetra reo. Fa tena mitadiavan'Andriamanitra, tena mifadiany ratsy, tena manamasina tena. Fa ianao raha mbola velonaina dia izao, olona natsoin'Andriamanitra any ahoana ny voninahiny ianao. Dia aoka ianao tondra tena mendrika ao anatin'izany. Esory ny fimonomononana, esory ny fitabatabana. Fa aoka tena hoe ay angintsika, satria ny tena Andriamanitra miteny ao amin'ny fanginantsika ny toerany herintsika, dia tena hitady an'Andriamanitra ny fotsika. Rahasoanao mba tena hoe hanazava ny sainao any Andriamanitra manomboka androany. Ninonareo karazana ezina nanarina anao hatramin'izay manomboka hanazava ny sainao Andriamanitra. Ninonareo fahotana tsy tsaroana rehetra, ninona zavatra tokony hifonanao afenofeno fahavalo, hanomboka ho tadidinao daholo reny, dia ho afaka amin'ireny amin'izay ianao, satria tena hibebahanao reny, dia hisaraka amin'ireny ianao. Ary hiala eo fiainanao rehefa fanaratsy rehetra nanaroatra anao tao ambadika an'ireny. Nitsodranao anao amin'ny anaran'i Jesosy mba tena hoe hanomboka hitany mangirana ianao, andray ny teny fikasana rehetra ianao, izay nomen'Andriamanitra anao. Hifikitra amin'ireny ianao, omen'Andriamanitra anao ny hery rehetra ahafahanao matateraka an'izany, ahafahanao mivoaka amin'io situation io. Situation izay eritreretiny ny fahavalo hoe hamatorana anao, angejana anao, hamonoana anao, fa za miteny anao. Eo amin'izay tsisy azo ale, eo amin'izay tsisy azo atao, eo mihitsy Andriamanitra manomboka hiasa eo amin'ny fiainanao. Azon'Andriamanitra taonga eo ahy. Izay ny fampianarana nataoko tamin'ny lahady tao am-piangonana hoe Andriamanitra manana fomba 1000 milliards de façon hamoahana antsika ao anatin'ny olana. Azon'Andriamanitra natao ny niteny tamin'ny mpanjaka Nebokadnezara hoe foano le didy mahatonga ny Daniela ho any an-davaky ny liona. Azony natao zany, azony natao mihitsy hoe aleo tsy atao any anaty lafaoro zany reto, sadraka sy Mesaka sy Abednego reto. Fa za miteny anao, raha ohatra ka mahatsiaro anao tena mamay, tena ny anaty lafaoro, mahatsiaro anao tena ohatrany hoe hodidinina liona manodidina anao, dia satria lehibe ny voninahitra izay miandry anao ambadika an'io. Fa raha mifanana fotsiny le didy, mifanana mangingina tany, kely ny voninahitra hoe nandresy izy fa lehibe ny Andriamanitra izay fotsiny. Fa raha tena niditra tany an-davaky ny liona ny Daniel ka nivoaka velona tao, ny liona tsy nakasika azy, lehibe kokoa ny voninahitran'Andriamanitra ao anatin'izay.
dia mampahery anao ary ava lehibe ny voninahitra izay miandry anao ambadika ny olana io fa na dia mieritreritra ny amono an'io anao anatin'io ary ny fahavalo dia izao ny taditio Andriamanitra foana ny tompoteny farany amin'ny fiainanao mila mivelona amin'Andriamanitra tsika mila matoky an'Andriamanitra tsika mila mifikitra amin'Andriamanitra tsika mila mitazona sy mino ny tenin'Andriamanitra tsika dia izaho miteny ianao mpandresy ianao ary manoatra no mpandresy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy lefa maty sy nafoiny ainy ho anao izay ny fampianarana izay nizaraiko antsika androany manome fotoana tsy ho ela raha tena hoe tsy ho ela arak'izay azo atao satria tokony hitondra mbavaka ny volana vaovaotsika dia ao anatin'izay koa tsika anao vavaka matanjaka ny amin'reto hoe olana mangeja olana saribahana ny amin'ireo karazana varavarana izay nisokatra na fanifavaloniditra hiditra ao anatin'ilay vavaka izay tsika ao anatin'ny fandarana manaraka fandroany loha dia izay ny fandarana antsika isaorana be da be Andriamanitra nafana tena hoe niasa teto androany ary isaorana tompo fa tena hoe vita hatramin'ny farany tsisy delestage tsony rehefa indronisy delestage zay tao anatin'ny nanomana fandarana talohany nanomboana fandarana voninahitra ho an'Andriamanitra rery any manona fiadanany tompo atsika rehetrarehetra naiza misy ianao dia izao tononiko fanatrian'Andriamanitra feno tsy orina vahaolana izany ianao tsy olon-javatsoa izany ianao fa ny zavatra rehetra ho ataon'Andriamanitra foana hiara-iasa soanao satria ianao le olona nantsoina araky ny anarany dia mirary soa indrindra veloma finaritra tompoko